Andriamato nizaka Raontson avao amin'ny clique izay miara-miasa amin'ny trade union zany. Avy ato amin'ny ankaviako kosa Monsieur Marc Sarrazin izay lehibe azon'ny toeram-piditika izao ilay Alliance Française ary sisa indrindra Ramatoa Tifel Desjardins izay mikarakara amin'ny logistika ny Alliance Française. Voalohany indrindra angambany dia inona moa ity zavatra ataontsika androany ity dia karazana teo ambolohany teo dia hoe fiaraha-miasan'ny orinasa STAR amin'ny Association Trade Union France Madagascar. Ity association ity dia mikarakara momba ny resaka biblioteka amin'ny fanomezana boky vaovao ho an'ireo ankizy zany fa avelantsika ho an'ny Andriamato Nzaka Raontson fa melabelarana momba an'izay association izay rehefa avy eo fa miantony natonga STAR nanoana an'ity association ity dia tsotra ihany iarahantsika malala ngamba fa orinasa rabaritra ny orinasa STAR kanefa ny fahombiazan'izany orinasa zany dia tsy miankina irery ihany amin'ireo varotra ataony amin'ny fahombazana rabaritra zany fa miankina indrindra koa amin'ny fikarakarany amin'ny firarahiny ny tontolo misy anazy ny tontolo iainany ary indrindra koa fandraisana andraikitra amin'izany tontolo iainana ny tontolo manodidina misy azy zany. Filazantsika azy fiteny malaza azy indrindra ngamba dia ataontsika hoe orinasa citoyenne, orinasa mandray andraikitra eo amin'ny firenena misy azy trade union ka nangataka mba hitaterany orinasa STAR ireo boky izay natokana ho an'ny ankizy amin'ny alalan'ireo camion STAR marobe zany izay mitety hatrany amin'ny toerana farany STAR indrindra eraky Madagasikara satria ny réseau de distribution STAR zany tambazotra STAR dia maneran'ny Madagasikara hatrany amin'ny toerana farany lavitra indrindra farany kely indrindra reny tonga ny camion STAR daholo ka izay ny antony anatona trade union mba hanampy azy ireo hitatitra an'ireo boky ireo ho any amin'ireo toerana kely ireo zany ho an'ny ankizy mpianatra ny ankizy kely primaire sy secondaire tsy diso ny mbola ho asafiaina azy ihany zay rehefa avy eo fa ity asan'ny STAR ity zany dia ankizy eo amin'ny 100 millions eo no mandray tombotsoa amin'izao asa ataon'ny STAR zao ary Alliance Française eo amin'ny 520 eo ary clique eo amin'ny 420 eo no antefany ty azy ity zany destinataire andreo boky ireo alefa trade union France Madagascar eo ary tanterany camion misy eo amin'ny 700 eo zany manera Madagascar manontolo. Amanana koa azy ngambany dia ity fandraisana anjara ny orinasa STAR ity dia mifampiroboroboana ary indrindra koa mba hampitohy hatrany zany ny asa trade union France Madagascar io satria ny ankizy malagasy nanahita tombotsoa amin'izany voalohany indrindra dia farafenafana indrindra mampanetrentena ho an'ny orinasa STAR rehefa rehefa navita économie eo 18 000 € eo zany ty association ty raha ohatra ka mampiasa ny tambajotra STAR fa tsy mandro vola anaovana transport hitaterana andreo boky ireo zany. Trade union association anankiray amin'ny Frantsa sy eto Madagasikara rehefa nlazain'ny fiara-miasa tamiko teo ihany miandraikitra ny fanamborana boky amin'ny Frantsa ny amin'ny éditeur mandefa an'izany atỳ Madagasikara ho an'ny Alliance Française rehetra eraky Madagasikara ary clique rehetra ihany koa. Ny clique centre de lecture, d'information et de culture isa 420 izy amin'izao eraky Madagasikara noforoniny association trade union tamin'ny 3 ny zava-misy any amin'ny clique amin'ny maha-bibliothèque de Broussiaz dia toerana anankiray ivitoerana ahafahan'ny ankizy miala voly amin'ny alalan'ny boky fa nanomboka tamin'ity taona ity zahay noho ny fanampin'ny mpiara-miasa maro samihafa dia efa miditra ihany koa amin'ny fanapahana any informatique any amin'ny ireo clique ireo izany dia noho fanampin'ny mpiara-miasa toy ny STAR izay isaorana satria raha tsy nisy ry zareo dia mety ho sahirana ihany zay anabe vosy amin'ny tombony sy ampiasana sy ny activité rehetra ny amin'ny clique.
mananako ny teny dia misaotra ny star zahay, misaotra satria zava-dehibe ho anay ny fanampiany star amin'ny trait d'union amin'ny fanaterana an'ireo boky ireo any amin'ny klika sy any amin'ny alliance rehetra misaotra. Ialana ny asa tamin'ny star nivokatra efa voateny teo ihany hoe lehibe dia lehibe tokoa satria nahafahan'ny association trait d'union nampitombo ny sehatra asa ivelana any amin'ny klika ilay izy ary nahafahanay namita projet maro dia maro tokoa eny anivon'ny klika. Karazana boky indray alefan'ny trait d'union dia misangaro maro karazana zany ny boky fa betsaka kokoa ny boky ho an'ny ankizy izany hoe ny album sy ny bande dessinée satria any amin'ny klika ny any ambanivohitra misy an'ireo toerana misy an'ireo klika ireo zany dia any ambanivohitra ny ankizy ny sariana hamaky boky ary vokatra eny anivon'ny klika tafita ny hafatra araka ny hevitray satria maro ireo ankizy mamaky boky ary misy ary ny ankizy mianatra manoratra sy mamaky teny anatin'ireny klika ireny. Tanjonay zany dia mba ahaizany zaza malagasy rehetra mamaky teny indrindra amin'ny teny frantsay ary mba ahafahany izy ireo ihany koa miala voly tsy ho an'ny ankizy ihany nefa ny klika fa mivelatra ho an'ny olon-drehetra na lehibe na ny kely.